dia mbola faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anarana Jesosy Kristy Tompo natratra izao fotoana izay iverenantsika mijery sy miaino ireo fampianarana izay narahantsika tamin'ny herinandro fanokafana ny fankalazana ny 10 taona ny vondrona ZDFLM izany. Tonga amin'ny andro faharoa isika anio raha ny fahafantarantsika azy omaly dia nanaraka ny fampianarana sika mahakasika ny fitiavana sy ny fanaovana tsoa vokatry ny fanahy masina. Amin'ity anio ty kosa sika dia anaraka ny fampianarana mitondra ny lohateny hoe ny fandraharahana sy ny fiarikarena kristiana. Ny tondra fampianarana dia ny ray aman-dreny pastora Jacques Loze Randimison avy ao amin'ny Synodam-paritany Antananarivo na ny Espianta pastora misotro ronono. Izay no fampianarana izay ao rahantsika fa mialohan'izany sika dia anaraka hira izay arahantsika amin'ny tanora masina Itaosy izay mitondra ny lohateny hoe mifoha azy. Ary aorian'izay dia anaraka fampianarana avy hatrany sika dia vao vita fampianarana dia hisy hira tanora masina Itaosy anankiray indray izay mitondra ny lohateny hoe mitoera no arahintsika. Dia mirary ianao aharaka sy anjohitra amin'ny farany ny fandaharana ary ho feno ny fitarian'ny fanahy masina eo am-pianona izany hafatra izany. Miraso tompoko.
soanao ny tompany mombarenao ve iza izy tsia namelokana miarahabatsika rehetra zanaky ny FLM mahazo zao fankalazana ny 10 taona ny fisiany ty vondra serasera ifandraisantsika ty zay izarana tokoa ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny soratra eny na ny atao hoe fifankahitana amin'ny alalan'ny sary video tahaka zao nomen'ny tompon'andraikitra mandamina izao fankalazana zao andraikitra ny tenanay hitondra resadresaka miendrika fampianarana amintsika nametrahana ny loha hevitry ifampiresantsika hoe ny fiarekarena na ny fandraharana kristianina azotsika atao ve zany dia alohan'ny rosotsika amizay dia iombom-bavaky tsika. Isaoranay ianao Andriamanitra, miseranay amin'ny alalan'ny fanainao masina zay nomenao ny fiangonanao satria Andriamanitra miara-monina aminay amin'ny alalan'ny fiangonana, amin'ny alalan'ny mino anao tsirairay avy, amin'ny alalan'ny tokantranonay koa zay tsy dianao amin'ny alalan'izao serasera mpifandraisana zanaky ny FLM na ny eto Madagasikara na ny any ivelan'ny Madagasikara koa manaraka izao fandaharana zao. Eo fovoany tokoa ianao araka ny tenin'i Jesosy zanaka hoe zay voriny 2 amin'ny anaranao dia eo fovoanay ianao ary zay miresaka aminao, mivavaka aminao, midinidinika aminao toy izao ataonay izao koa dia miresaka aminao fanahy sy fahamarinana satria zany maha-izy azy ianao fantatray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Dia ny fanahinao masina hiteny ary hampiteny ny mpanomponao ary koa hampahatsiaro amin'izay rehetra manaraka izao dinidinika ifanaovanao aminay izao mba ho voninahitra ao zay ataonay eto indrindra zao ankalazana izany voninahitra ao zany fa izay mino tokoa no hampahitanao azy araka ny tenin'ny zanaka hoe raha mino ianao dia aseho aminao ny voninahitr'Andriamanitra. Fa amin'ny anaran'i Jesosy no andrina isangatana izany. Amen. Dia misaotra an'Andriamanitra tsika mifankahita, ny marina moa zany dia nareo no mahita amin'ny alalan'ity serasera ty fa ataotsika miendrika dinidinika resadresaka tsy tahaka amin'ilay pasteur mitory avy eny ambony polipitra dia manao unilatéral mankany amin'ny olonanika hozy ny olona manakina azy hoe dia ataonareo resaka cour magistral fotsiny izy ity atao kabary tsy valiana fa ny fandaminana eto amin'ny seraseratsika dia zao fanokafana ny 10 taona zao dia ataotsika miendrika avy ety amiko makany aminareo amin'ny alalan'ity serasera ty le izy fa rehefa tonga ny ivo miarak'izay mbola omeny zareo atsika aoriana kely eo dia angamba hanao endrika donresaka fahita any amin'ny fahita lavitra reny na atao hoe samedi ozy ny tele sasany koa
na renyle hoe iza ny vahinintsika androany dia mba misy roa telo avy any aminareo zanaky ny fiangonana loteranina malagasy any na ny hafa koa azy manaraka atsika eto a miara-midinidinika aminay ray mandreny pastora tahaka izao. Dia izao isantarantsika azy zao zany aloha dia resaka avy ety amiko miantefa aminareo zay mahita mijery ahy miaino ahy mandray ahy dia araky ny tolombavaka natao teo ny fanahy masina hiasa amiko, hiasa aminao, hiasa aminareo manaraka rehetra any eny amintsika rehetra satria azy izao rehetra zao sy ny mponina ao aminy izao tontolo zao dia feno ny voninahitr'Andriamanitra avo indrindra sady manerinerina dia vonina ao amintsika amin'ny fotorotoro sy manetry tena tokoa araka ny tenina mpitondrainy Isaia 7:7-10 voatsiahy teo zany. Ny tenin'Andriamanitra anakinantsika n'izao dinidinika zao dia ny tenin'i Jesosy nampianatra fa izany ary mbola miteny amintsika koa aza mandrakakehitriny satria tsy nova maliseneo atsika ny teniny amin'izay ilazany ny fahamarinana zany teniny zany miteta ny tantarany ty zao tontolo zao ty. Mateo 5:9-20 hatramin'ny 2:1-20 no anakinantsika ilay dinidinika manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy zany. Hoy Jesosy, aza miary arena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manano trano sy mangalatra, fa mihary arena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao na arafesina manimba sady tsy misy mpangalatra manano trano na mangalatra, fa izay toerany harenao dia ho any koa ny fonao. Amen. Dinidinika moa no ilazako azy ry havana satria raha miendrika toriteny ity dia andeha amin'le zotra unilatéral ihany tokoa le izy. Napetrakitsika tany amin'ny seraseratsika any mialohan'ny iseraseratsika amin'izao dinidinika zao ary ny fanontaniana hoe inona no andrasanao amin'izany dinidinika mitondra ny lohateny hoe fiarikarena na ny fandraharahana tena kristianina. Ohatrany mametaka sahady tsika amin'izay fa kirakirainy zao tontolo zao fatratra ny fiarikarena. Mety tsy kristianina koa aza ny tena milomana ao anatiny dia mipitrapitra tsika matahotra indrindra zao tenin'i Jesosy miteny amintsika hoe aza mihary harena ho anareo ety an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba sady misy mpangalatra manano trano sy mangalatra. Dia ahoana, tsy hary harena mihitsy zany? Diso ve zany raha manan-karena ny kristianina? Dia ao aza tsika alaim-panahy hiteny fa hoe mampahatra mihitsy ny fampianaran'ny zareo loterana, tsy hananana harena eto amin'ity tany ity fa zao any an-danitra mbola tsy fantatra zao no ivoizan'ny resaka. Miainga amin'izao tenin'i Jesosy zao ary ny dinidinika ataotsika mba hitsitsikafona na hitsingevana amin'ny hevitry ny olona mamakivaky ny tantaran'ity zao tontolo zao ty, fa raha mitanondrika eto amin'ity zao tontolo zao ty tsika dia tsy mahafantatra loatra hoe inona no ty amin'i Jesosy hambara. Dinidinika moa izy ty fa tsy dia nataoko miendrika fampianarana soratra masina loatra fa amin'ny izay mahadinidinika azy zay dia tahaka atsika miresadresaka
nefa ny ivo miresaka dia Andriamanitra sy ny harena sy ny fiharinany zany haren'Andriamanitra zany ary ny fandraharahana azy. Jereo tokoa ny raha miresaka ny amin'ny famoronana ny tenin'Andriamanitra, Genesis 1 sy ny 2, ny 1 hatrario amin'ny 4 moa no tena ivon'izany resaky zany, ary ny tohiny eo dia momba ny namoronan'Andriamanitra tsika olombelona zany, tsika lehilahy, tsika vehivavy, itsika zay nataony hanjaka amin'ireo zavaboary ireo. Dia zao mahavariana amin'ilay fampianarana ny tantaran'ny famoronana. Ny filazany azy eo dia Andriamanitra ao amin'ny fahazavana, ao amin'ny famirapiratana, ao amin'ny fahatsarana, ao amin'ny fiainana mandrakizay sy ny fitiavana. Onenany ao tsy fatatsika hoe hatraizaka hatraiza, raha fatarina amin'ny taona, raha fatarina amin'izay ivelarany koa, dia lazainy hoe any Jehova ny tany sy zay rehetra eo aminy, izao tontolo zao sy ny mponina ao aminy. Zinona tokoa moa zany ny haveny ty velarany zao resaka eto ty, mitaha amin'izany, satria Andriamanitra amin'ny maha izy azy dia tao amin'ny mandrakizay izy no manomboka zany zavatra resahany amintsika zany, ary mifarana ao amin'ny mandrakizay. Dia tsy hay faritanao amina toerana zay, tsy hainao faritana na tsy azo faritana koa amin'ny fotoana zay, satria io toerana, io fotoana io dia mandroaka ny fahazahoantsika ny fiainana miaraka aminy, hoe eto ve izy zao, oviny izy no mba ho aty amiko. Fa raha todintsika amin'izay zany ny tantaran'ny famoronana io dia noreseny ny maizina, misy mazava hoy izy. Ary rehefa resiny ny maizina, noreseny ny fahazavana avy eo aminy, dia jereny zao hitatsika kehitriny zao fa tsisy na inona tany am-boalohany. Foana ozy tsy misy endrika. Fantatrao moa ny dikan'izany, tena tsy misy na inona, tsy fantatra hoe boribory ve ny tany, efa zoro ve, ahoana zany lazainy hoe hatrany amin'ny faran'ny tany hoy izy raha miresaka, moa ve misy tendrony, anombohany ny tany dia misy tendrony hiafarany. Ka rehefa nampianatra amin'izay zany lehilahy atao hoe Galilée zany hoe boribory ny tany, dia ny mpitarika ny fiangonana, ny lehibe ny fiangonana tamin'izany mihitsy no milaza fa manohitra ny fampianarana voasoratra ao anatin'ny Baiboly, lazain'ilay rangahy, dia midorana velona izy. Tsy lazaina hoe maty marikiora, fa lazaina hoe mpampianatra diso. Zay zany nahazo amin'ny Galilée. Dia ireny zany misy tantara novakivakiana teto. Ka raha iverenantsika zany le Baiboly, dia io Baiboly io manao teny fanambarana fa aminan'iny izy io. Lazainay théologiana tony moa le izy hoe révélation prophétique, zany hoe ny zavatra resahany aminao androany dia efa ao amin'ny mandrakizay zany resahany azy zany. Tsy hoe any amin'ny mandrakizay no tanteraka, fa efa ao amin'le toerana mandrakizay misy an'Andriamanitra, ary mandrakizay hiafarany ny fiainantsika
ao amin'Andriamanitra. Zany izy miresaka io ka ahoana moa no ahaizanao miresaka ponctuel ao anatin'izay dia mifanohitra amin'ny resaky ny siansa no adiadin'ny olombelona zay. Mba tsy ilazana zany hoe siantifika ve le Andriamanitra, fa misy filazana tokoa hoe azy ny fahalalana rehetra, hoy ny teny malagasy nadika avy amin'ny teny hoe omniscient, zany hoe ny siansa misy rehetra ty ambonin'ny tany raha miresaka siansa ekonomika isika androany na ny fomba hitantanana, igerena, anaovana ny andraikitry ny ekonoma sy ny gestion ao anatin'izany fiarikarena sy fandaharana azy zany dia matikambo ny olona nandalina ny ekonomia, ny olona miresaka ny fitantanana na gestionnaire hoe izy ny tompon'izany. Dia io le niteneniko aminao teo hoe todio amge le nataony tao amin'ny famoronana, zay nolazaiko teo hoe faminaniana manao tazan-davitra satria fohy ny masony mpaminany ka tsy mahita tahaka an'Andriamanitra mahita ny mandrakizay ny andohany sy ny mandrakizay hiafarahantsika ao aminy. Dia misy ataontsika hoe faritra voafetra ihany zany no fijerin'ilay mpaminany mahita. Dia io le lazainy ao amin'ny tantaran'ny famoronana. Dia zao mahafinaritra an'io famoronana io ny andro voalohany, ny andro faharoa, ny andro fahatelo, ny andro fahaefatra, fahadimy ary fahaenina resahana dia ifamenoan'ny harena mifameno asa mifapila koa mba hoe tsy misy le faharoa raha tsy teo le voalohany, na tsy misy le fahatelo raha tsy teo le faharoa. Indrindra moa tsika olombelona mba ataovy mifamadika fotsiny ange hoe ianao no foron'Andriamanitra voalohany. Dia ozy Andriamanitra hoe hipetraka amin'inona moa ty olona ty zany, aiza ny toerana ametrahana azy, dia inona koa ny zavatra hilainy any amin'izany toerana ametrahana azy zany. Fa io ny mahafinaritra rehefa miresadresaka ny tantaran'ny famoronana io indrindra izy amin'izao teny malagasy ananantsika zao dia hay le andro enina amin'ny teny malagasy noforoniny tamin'ny andro fahaenina isika, dia midika zany hoe enika ho antsika daholo ny zavatra rehetra vao misy tsika. Zany hoe dia tsy mahalasa sainanao zany. Io le teneniko any amin'ny katekomena hoe izy morakizy ny taloha ny karoty ve sa ny olombelona. Dia ozy ny ankizy hoe raha ny filaharany tantaran'ny famoronanao pasteur dia ny karoty ny taloha. Satria nahoana hoa dia eo amin'izay ny ankizy manomboka mametraka baraingo. Dia tsy nahita karoty izy hoa raha tsy noforoniny taloha ny karoty. Zany hoe ny zavatra ilaitsika rehetra dia nataon'Andriamanitra namatambonina etotsika. Ary io no harena. Io zavatra noforoniny amintsika taloha io no nametrahany atsika ho raharahintsika. Io no nametrahany atsika ho isika ny mandrindra manjaka, hoy le ilazany azy hoe manjaka amin'ny zavaboary rehetra. Fa ny olona manota moa dia tsy hay ny mandray an'izay teny zay fa manjakazaka indray no ataony. Dia hitanao amin'izay fa tsy mety zany. Ka noho zany henika ho antsika olombelona ary itsika noforoniny farany indrindra no nataony hiraharaha,
hiandraikitra an'ireo aren'ireo. Fa ity resaka resahany Jesosy ity raha alefantsika any sahady ilay dinidinika satria miainga amin'ny famoronantsika dia ao amin'i Jesosy ny famonjena, ary izao andro ny fanahy masina izao dia ao amin'ny fanahy masina no anamasinany antsika ho amin'ny famonjena sy ho amin'ny famoronana araka ny teny ao amin'ny Korintianina faharoa toko fahadimy andininy fahafito ambin'ny folo hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo fa tonga olom-baovao ireo. Inona ny tiako atongavana amin'izany? Ny tiako atongavana dia isika mametraka fanontaniana mety sa tsy mety ny manao an'izao asa zao. Ao ny sasany hoe mitrandraka safira, ao ny sasany hoe mihady volamena, misitika an'izany volamena zany manivana eny amin'ny rano sy ny rehetrarehetra eny. Azon'ny kristianina atao ve zany? Ary raha tsy miresaka an'izany firy ny fiangonana dia misy misisika makany any tsika. Dia indraindray rehefa hiara-javatra tsy nahavokatra teo amin'ny fiainana dia ndao amin'izay hitodika any amin'Andriamanitra fa tena pokaty ity, dia imeheza amin'izao tontolo izao tsika. Ary tsika mametraka amin'izao fanontaniana izao aza dia asa mena maso ve tsika mba te hanao hoe jereo nge izao tontolo izao io. Dia lasa amin'izay le fiangonana tsy miraharahana izao fanadiadiana fampianarana izao roitiny makany ianao hoe andao hivavaka aty aminay ity fa anananao daholo rehetrarehetra io raha tianao mivavaka. Ary mety be daholo ny fiainanao, tsy azona aretina ianao, tsy misy zavatra mahaory anao hoe voizina amin'izay le arena. Dia sanatria ve zany ho fiangonana fitorikarena fotsiny ty resaka eto ty? Tsia, Andriamanitra mihitsy no atao resaka ao. Andriamanitra tompon'izany harena zany, ary io ny tiany Jesosy ho resahana eto. Indrindra moa raha miresaka ny amin'ny atao hoe mamona izy manodidina ny ty teny ity. Inona moa le mamona? Le mamona tsy de teny jiosy loatra izy io, fa fiteny niarabelona tamin'ny nahatongavan'i Jesosy tety, ny fiteny atao hoe arameana na aramaika no nihavian'izany teny zany. Ka ny tena dikan'ilay teny aramaika amin'ny teny zany moa zany dia fatatsika fa tsy ireo mpianatry Jesosy ireo no atao hoe armeniana na ny teny fiteny aramaika, fa teny nentin'ny olona, teny io zany nyresaka n'ity resaka gestion na ekonomia ity. Nentina nampianatra tahaka anao nianatra tao amin'ny sampana dex teny akatso anga zany, ohatra hoe nianatra droit ianao, nianatra ekonomia ianao, nianatra gestion ianao, nianatra sociologie ianao, zay moa le afoezina hoe dex. Dia rehefa mivoaka ao amin'ny dex ianao dia tsy te hiraharahan' le baiboly satria mba nanao atsipiriany kely, manomboka mihiratra zany ny maso hay ve zany misy an'izany ve ao anatin'ny baiboly? Dia izy io resahan'i Jesosy eto. Fa raha refesinao amin'izany departemanta fianarana teny amin'ny anjery manontolo atao hoe dex zany ny tenenan'i Jesosy an'ity dia taiza ho aiza dex tamin'izany fotoana izany. Ko ahoana no Andriamanitra no tsy hiresaka momba ny ty atao hoe harena sy ny fitantanana azy na ny firaharahiana azy. Ka eto amin'ity atao hoe mamona ity dia midika harena, zany no antony filazan'ny aramaika azy. Harena tahirizina, harena tantanina, zay le resahako hoe ekonomia, ny
mitahiry zany ary tantanana ny amin'ny resaka gestion zany de eto ny hoe mamoana zany de izay fananana anakinana ny fo sy ny fiainana ka topoina mihoatra no Andriamanitra zay fototsy zany areny zany lasa nakany amin'ny le materiel no foronony zany no ironan'ny fo amam-panahan'ny olona any izy no miketrika any izy no manao zay azo ny atao rehetra misy tapaka lalandra mihitsy anie raha votsitra io raha very io raha may io am'le iteneny an' Jesosy azy hoe ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona ary zay no iresahany azy ato am'ty mandrakizay tia ka indro apahany kely am'izay mandrakizay andalovatsika eto tany no anandratatsika ny siansa ekonomika sy ny gestion mifanindran-dalana am'izany de tahaka ny manompo sambo tokoa tsika zany raha Andriamanitra tompony zany rehetrarehetra zany ndray no ataotsika ambanin'ny zavatra de asongadinina ao am'izay le hoe zao no mahizy azy ny fiainatsika ty ambonin'ny tany ny fahaiza mitantana an'ity areny ty ka na resahantsika atao am-piangonana ary izy tia maro ny olona mbola tsy mahay mamantatra fa avy amin'Andriamanitra io fantany any eritreritra fantany am'izay fanahy mahaolona azy misery amin'Andriamanitra ihany fa ny antsipiriany zany tsy fantany tsy hainy de io zany miresahana am'izao tsika manao taridresaka eto zao fa tsy hevy tena ho tena nanao ekonomia be zany na mianatra an'izany gestion fitantanana zany fa mitoe-panahy etitsika mikarakara miahy an'izany mba tsy ho araka ny mamoana zany nanaovantsika zanak'Andriamanitra n'izany zany hoe tena tsy araky ny fisainana nataon'ny olona taty am'izao tontolo zao tahaka zany anarana mamoana ampitondray ny ara-mianina n'izany fampianarana zany na ny fitantanana azy na ny fiariana azy fa ho fanomeza amboninahitra ho fankasitrahana ho fisaorana ary tsy anakalozana an'Andriamanitra nanome anao reo rehetrarehetra reo izy le nitenenina teo hoe efa no foronony talohany naharina anao tamin'ny ty fahatongavanao teto am'ty zao tontolo zao tia de namatambonina teto ianao de tsy alahelo tokoa ve Andriamanitra raha ianao namantana ny zavatra nilainao teto de ozy ianao hoe nahazo aty Andriamanitra ka inona tsony ny raha raiko anao de io le fampianaran'i Jesosy eto tsy mampianatra anao tsy hihareny izy tsy mampianatra anao tsy hiraharaha zany areny zany izy fa ny fampitandremana omeny anao eto aza de aoka tsy hanompo ny mamoana ianao fa ny mamoana de tsy isehoan'ny voninahitr'Andriamanitra ny mamoana dia fanakalozana ny fiainana be debe ao amin'Andriamanitra tsy mety ritra atakalinao ny mandalo eto amin'ity fiainany ity satria reo hitatsika maso reo ange ilaozany reo hitatsika maso reo anie handao atsika koa ireo ary efa mialany izy io efa mandao atsika izy io ary manahirana atsika am'izay rehefa mialany izy io rehefa mihamandao atsika tsikelikely izy io de hoy am'izay le tsy de mpiraharaha sy mpikirakira azy ko ka Jesosy anie efa niteny fa ho levony reo de hoy izy ohatrany te hiteny mafiny
le nangoro-karena, ataoko hoe nangoro-karena. Ny olona mangoro-karena nge dia olona tsy matoky an'Andriamanitra zany. Ny olona manangona jereo nge ny lioka toko 240 eny ny toko 220 zay ananaran'Andriamanitra hoe aza matahotra ny amin'izay mamono ny ainao fa matahora ilay mahay manary anao any amin'ny helo. De jerentsika amin'izay ny tantaran'ny lioka toko 240 avotrany eo moa zany ty resaka mpanakarena sy Lazarosy mahantra ferena napetraka teo amin'ny varavaran'ny tranony de izy miliba tamin'izay vokatra azony sy ny fiainana heveriny hoe hampatanjaka azy sy hivelomany maharitra mandrakizay. Fa rehefa nodimandry izy de nandao azy ny lozany moa zany ny harenany araky ny tenin'ny tompoko manao hoe anio alina no alaina aminao fanahinao ho anizy ireo no arinao ireo. De hitatsika amin'izay fa misokatra zany zany resaky zany tsy ny harena no ratsy, tsy le fihariana na ny firaharahana azy no ratsy, fa eninao tena manakalo azy. Ka hitenenan'i Jesosy hoe rehefa hanompo mamoana ary nareo de ataovy any amin'izay anaovanareo azy ihany io fa tsy ahaizanareo manompo an'Andriamanitra zany. Moa rehefa tenenina koa ny ao ambadiky zay nge ny mamoana koa tsy anaiky an'Andriamanitra mihitsy hoe hiaraka ao aminy eo. Ary zany no ataotsika rehefa milalao an'io ataotsika hoe business ozy sika na fandraharahana koa azy hoe tsy mahazo manao antony ny pastora, tsy mahazo manao antony ny olon'Andriamanitra. De alaim-panahy tsika kristianina hoe tsy olon'Andriamanitra ve ary tsika, ahoana pastora no raharahantsika. Ka pastora mihitsy no mamelively anay ery na ty teny no raisiko eto ty ary angamba de ho raisinareo hoe tenin'ny pastora mamelively anareo nefa Jesosy mihitsy no miteny eto. Ka zany itenenan'i Jesosy azy zany de mahaiza ianao manodila tsofina tsara fa tsy le harena amin'ny maharena zay Andriamanitra no namorona an'io talohan'ny fisianao eto. Fa nga de tiany ianao io ahatra. Jereo nge zany namoronany ianao hatrany am-boalohany tsy nataony raha samy manana na raha mamantambonina ny anaranao, fa nataony mpanjaka ianao, manjaka ozy amin'ireo zavatra rehetra ireo. De rehefa tsy matoky azy nanao an'io ianao de hoy ny mamoana aminao hoe avorio aloha. Ary rehefa manangona dia ohatran'ny fasana ihany ange le manangona ohatran'le olona kepoka rehefa maty ny mpanakarena zay hoe zao verangany niafaran'le olona iny de ho aniza daholo tokoa reto. De angolon'ny fasanao taloha ary izy io dia alefany daholo ny trésor hoy ny fiteny azy, alevina miaraka amin'le olona mbola misy toerana eto ambonin'ny tany maro manao an'izany, alevina miaraka aminy ihany hany ka be de be ny mpamaky fasana hatramin'ny andron'i Jesosy ary talohan'izany. De misy finoan'ny olona hoe raha ianao no nangalatra ny fatin'ny tompoko hoy Maria teny Pasana de mandraiky tiany androany de firifiry zany mpamaky fasana zany noho n'inona irahan'ny mamoana izy manao an'izany fa tsy irahan'ny fanan'Andriamanitra akory. De ianao indray ary mifadiranovana hoe ahoana tokoa moa zany pasteur raha maty ny olona very reny tolandava hita anaty gorony reny dia hitsangana manao ahoana ny olona. Hitanao eritreretinao maka ny toeran'Andriamanitra sahady ianao ohatrany hoe Andriamanitra ingénieur-ny Toyota zany le Andriamanitra ka hoe tsy ampy pièce détachée io rehefa hitsangana amin'ny andro farany de aiza izy ny maka taolana. De hitanao mbola filazana amin'ny endrika faminaniana ihany zany ka hozy ny ranomasina hamoakany azy, ny tany hamoakany azy. Zany no ilazany hoe ny olona
fa tsy misy an'izany hoe very faty zany eo anatrehan'Andriamanitra fa isika ihany no matahotra an'izany rehetrarehetra manompo faty loatra koatsinona ka amin'le itenenany anjely hoe nahoana no ty amin'ny maty no tadiavanareo ny velona ohatrany tsy velontsika raha tsisy maty a eny mbola mangataka fitahina any amin'ny olona efa lasa korazana aza ny sasany fa hoe io no mampanan-karena de ina moa no arena azonao amin'ny zany fahalovany fahafatesany zany fa tsy mitoditra ao amin'Andriamanitra fiainana ka zay akapobe nilazako azy zay a no andefasatsika eritreritra fandiniana famantarana sahady hoe mety ary ve ny miary arena sa tsy mety isariako ny saitsika am'izay a nilazany ry Paoly ny fiarikarena jereo nge nataony Paoly apôstôly rehefa mampianatra an'izany izy mampianatra izy manerana ny epistiliny miainga avy amin'izao dinidinika ataon'i Jesosy zao ohatran'izany ry Davida raha mamaky ny tantara voalohany 7:20 tsika hatrary amin'ny 10:10 raha nanohy ny fanamboarana fananganana ny tempolin'i Jerosalema izy de ozy hoe Jehovah Andriamanitra anao ny arena, anao ny voninahitra, anao ny vola, anao ny fitaovana rehetrarehetra ny avy aminao ihany ozy no entinay manao zao asa lehibe zao mba manao an'izany ve tsika manangana fiangonany reny fa misy tokoa ny olona tsy miraharaha izy raha somary miresaka kely am'ty izy ty fiangonana efa mandeha manjatsy taona ny tao Paris may 2 taona lasa ve zay sa 3 taona sahady nanangona vola ry zareo efa 800 millions d'euros ny vola voangony de arenina ohatran'izay maizy azy anazy zay le fiangonana ny tiako atongavana de ity reo olona nanome vola reo ve mivavaka ve mifamadika am'izay ny ataotsika ny ataotsika tsika mivavaka tsy mahafoy vola ndray tsika mba tsy ilazako hoe tena tsy manana tena tsy fotsika le vola iombonana am'izany fa ry zareo reo mahafoy vola ka izao nefa raha ny fahafoizana ihany koa no entinao tsy misy miditra le fiangonana ny atsika eto indray tenin'Andriamanitra inona ny efa tsy fatatsika zao fa saingy zao ny tanatsika mamihina tanatsika tsy mahafoy mahavita manao tafika masina tsika de inona ny efa ran'le olona tafihitsika ho mpanangana trano ndray no atao de miala le olona hoe kay ny vola ve le tetezina le tetika ataonareo tafika masina ry zareo ary zany tsy manao tafika masina de mazava ho azy fa tsisy ninninona ao am-piangonana tsisy olona ao nitomany daholo izy rehetra fa ohatrany hoe vakoka patrimoine international mihitsy no ilazany zareo lefa maizan'ny fiangonan-dehibe tao Paris iny dia zao izy miezaka manarona azy de aiza am'izany makasitrahan'Andriamanitra ianao manangana trano mijaroajara ve sa ianao manangona olona be lehibe nefa tsy de manahoana le trano de hitatsika daholo ny lesoka entin'izany indrindra rehefa ny maha olona mpanotatsika no resahana tarindresaka moa zany no natao androany efa lavalava ihany zay nilazako azy zay fa ny faniriana amin'izy ity zany dia isika hifanao latabatra boribory angamba dia mba tsy ho izaho rery no miresaka makany aminareo fa hifanatrikitsika am'izay fotoan'izay misolo-tenatsika angamba ny marimarina kokoa mo raha mety amin'ry zareo administration ao le anatanterahana azy hifanatrehana amin'ny fiangonana anankiray angamba ho safilianina atsika amin'izay fotoan'izay de mba misy olona maromaro eny miaino atsika de ny tiako anafarana atsika zany
am'izao dindinika natao eto androany zao a dia eo zahay pastora, eo nareo ekonomista, eo nareo gestionnaire, eo nareo mikirakira ny ty fandraharahana sy ny atao hoe fiharika-reny tia dia resahatsika amin'ny atsipiriany ny amin'ny hoe tiange ny tenin'Andriamanitra momba n'izany lazainao zany tia no fisainany ny mpaminany ny tenenan'i Jehova, tia no iresahan'i Jesosy amin'izany, tia no itenenany ny mpianatra sy ny apôstôly amin'izany. Zao no ampianariny fiangonana an'izany teo amin'ny tantara, mandrak'izay itenenako azy androany amintsika eto ty. De mametraka ny zavatra rehetra eo ampelantanan'Andriamanitra tsika, zay anaova koa mandra-pioana ho samy salama mandritry ny taona, lavitry n'izao corona aretina mandripaky zao, fa na ny ekonomitsika nge de simban'izy ty ry sino ataoko hoe asa-pahafirin'ny firenena sy ny vahoaka sinoa ao aminy no kristianina, fa jereo nge nampanakarena ny sinoa nge ty resaka coronavirus ty de hoe ina reny ty pasteur ho tenenina am'izany. Ry zareo mihitsy namokatra kasibosy be indrindra teto ambonin'ny tany, nampiakatra ny ekonomiany zareo zany satria izy tsy manafatra kasibosy tany aminy indrindra reo firenena eropeanina be vola be reo. De diso ve tsika raha mba manao ohatra am'izany amina zavatra kely ananatsika hoentsika manome an'izany be dehibe zany. Andriamanitra ny hitay an'izay tarikevitra dinidinika fitarihana ihany manetsabe mbola ho avy apetratsika eo ampelantanana zany. Misaotra mankasitraka indrindra tompoko ivavatsika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, fohy ny fisainanay, fohy koa ny fotoana azonay midinidinika miresadesaka eto, ianao no ampitombo am'izay fahafoezany sy ny fahakelezany nananay fa raha tahaka ny voavoatsinaka entina ilazana ny fahatokina sy ny finoana, anao mihoatra noho ny zavatra rehetra ny voalazanay teo de ho tonga hazo lehibe andraisana fiadanana, azonay alokalofa tahaka ny voromanidina mialika ao ambanin'izany hazo voatsinapy zany tompo, mihoatra n'izany izahay zanakao. De misaotra anao amin'ny fitarihan'ny fanainao masina anay amin'izay fampianarana taridesaka dinidinika natombokay tamin'ny anaranao androany. Andraisanay fahasoavana, anamy fahasoavana sy ny fiainana mandrakizay be dehibe omenao anay zany satria mandalo tokoa zao fiainana zao, fa ny ao aminao no maharitra mandrakizay. Misaotra tompo. Amen. Netiantai Cilisiantenaina Mandaluyani Fabeta kireu kivifu Si veluntaraina tuku Andiamanito Andiamanito mituerare anatiny funay ianao fanay masino fanay masino mituerare anatinay ianao.
mitoerare anatiny fonay ianao fananasina fananasina mitoerare anatina ianao mitoerare anatina dia isorantsika andriamanitra natotosa indray ty andro faharoa fiverenana mijery sy mihaino ny fampianarana nandritra ny fanokafana ny fahafolo taonany vondrana Setefalemay ity isika. Fisorantsika ny ray aman-dreny ny pastora Jacques Loza Randimson izay nitondra ny tenin'Andriamanitra anio. Ny rapitso dia rahantsika amin'ny pastora dokotera Randrinasolo Josefa izay fampianarana mitondra ny lohateny hoe ny fizahanttoetra sy ny fankapanahy mianjady amin'ny kristiana. Ny fizahanttoetra sy ny fankapanahy mianjady amin'ny kristiana. Amin'ny ora mahazatra amin'ny 7:00 no fotoanantsika. Manao raha te hijery ireo fampianarana tany aloha dia aza misalasala mitsidika ny pejy luteranamalagasy.org ato amin'ny Facebook na koa mitsidika ny luterana tiré malagasy amin'ny YouTube izany. Afaka hitanao ao ny vidéo na koa mitsidika ao amin'ny vondrona Setefalemay ianao raha sahirakirana mijery zany dia misy description eto ambony vidéo izay arahinao ty manambara ny mahakasika izany sy ny lien izay tokony ahitanao azy. Dia izay indray ary ny fotoanantsika dia mametraka anao indray ny mandra-piona ho amin'ny rapitso indray samy tahina tompoko. Ary aoka isika ifampandinika hampandroso ny fitiava sy ny asa tsara. Hampandroso